Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ry mpiaino namako, tianao ve ny iainao anatin'ny fiainana feno fahatsorana sy fahasambarana? Reto misy lalam-piainana izay tianay mba hotsaronao ary ampiarinao eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Miasa toy ny hoe tsy mila voly ianao. Mifalia toy ireny tsy misy olona mijery anao ireny. Mira tahaka ny hoe tsy misy nizaniza miaino anao. Mitiava tahaka ny hoe tsy mbola nisy olona nandratra anao hatrizay. Ataovy toy ny fiainan-danitra sady ny fiainanao etỳ an-tany. Aza mifantoka amin'izay mety ho fijerin'ny hafanao amin'izay rehetra ataonao, fa izay hijeren'Andriamanitra anao no eritrereto. Aza mieritreritra izay mety ho filazan'ny hafa momba anao, satria na tsara na ratsy ataonao dia misy olona hitsikeranao mandrakariva. Ahita sy hikaroka ny tsy mety eny aminao foana izy ireny. Fa ny mety indrindra isaky ny manao zavatra anankiray ianao, na ho an'iza izany na ho an'iza, dia ataovy amin'ny fonao manontolo. Asehoy ny zavatra tsara indrindra mety ho vitanao, ary ataovy toy ny ho an'Andriamanitra izay rehetra ataonao. Arak'izay voalaza ny soratra masina ao amin'ny Kolosianina 3:7-20 manao hoe: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Amen. Atramizay tsy sitrakao fankehitriny izao voatsapako fa hay ny fahendrenao ihany no tokony ho katsaiko. Tolory hery sy finonao raya zako mandao retrizay tsy mety atramizay tsy sitrakao fankehitriny izao voatsapako fa hay ny fahendrenao ihany no tokony ho katsaiko. Raha io ampianaro ao zay tena sitrakao, maolo maovao homendriko anao ka tsy verin-dalanao intsony satria efa nametraka lay vady hoe iovao anaraka ny sitrakao iovao ko mamasinumba tjanitsolo e iovao
fizay no fanantenako atrizay ka atanako fa tsara ho any fiainako. Tarika Billy. Sasao madio aoray mba iovakana radianao ahay itondry ireo talenta hoentina mba iteranao kifonako eto anio reotavitako atrizay ny famelanao iany no ahafankelokay rayo ampianaro ao zay tena zay lay onjany fanantenana mba olombaovao nomendriko anao ka tsy verin-dalanao intsony satria efa nametraka lay vady hoe iovao hanaraka nisitrakao iovao koa masinomba tsy anitsony hoe iovao fizay no fanantenako atrizay katanako fa tsara ho any fiainako rayo ampianaro ao zay tena sitrakao maolombaovao omendriko anao ka tsy verin-dalanao intsony satria efa nametraka lay vady hoe iovao hanaraka nisitrakao iovao koa masinomba tsy anitsony iovao fizay no fanantenako atrizay katanako fa tsara ho any fiainako katanako fa tsara ho any fiainako katanako fa tsara ho any fiainako. harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo dia faly tafaraka aminao indray amin'ny alalan'izao fandaharana ara-pahasalamana vokariny onja-peon'ny feon'ny fanantenana izao. Torohevitra mahakasika ny fahadiovana isorohana ny areti-pivalanana no dinidinika aroso eto indray koa dia meno finaritra ary. Andeha apetraka ny fanontaniana hoe inona avy ireny mety mahatonga ny areti-pivalanana eo amin'ny zaza. Voalohany indrindra aloha rehefa mihinana fanampin-tsakafo ny zaza dia miamatetika ny mety ahazony ny areti-pivalanana satria miteraka areti-pivalanana ny tsy fitandremana eo amin'ny fikarakarana ny sakafo sy ny rano izay omena azy. Ny fitaovana rehetra izay ampiasaina mety tsy ho voatandrina avokoa, mitondra otrika aretina ihany koa ny sakafo, ny tanana maloto, ny fitaovana tsy voadio. Izany rehetra izany dia anisany mahatonga ny areti-pivalanana. Mba hisorohana n'izany indrindra ary ny torohevitra tsotra izay nomaninay mba entina ho antsika amin'ity anio ity.
tsotra ny torohevitra azontsika rehetra tanterahana tsara mba hisoroana ny areti-pivalanana. Voalohany indrindra dia sasao amin'ny rano sy savony, rano madio sy savony ny lovia, ny vilany ary ny fitaovana rehetra ampiasaina mahakasika ny sakafo izany, satria izay moa izany resantsika eto. Ankoatr'izay ihany koa dia sasao amin'ny rano madio sy savony ny tanana rehefa hamahana zaza, mialohan'ny hanomezana sakafo azy, mialohan'ny hikarakarana ny sakafony, isaky ny avy any amin'ny toeram-pivoahana, izany hoe rehefa avy mangery ianao na avy mivalan-drano dia sasao foana amin'ny rano madio sy savony ny tanana, ary mialohan'ny hanomezana nono ny zaza dia sasao mandrakariva amin'ny rano sy savony ny tanana. Toy izany ihany koa ny sakafo manta, sasao tsara amin'ny rano voadio. Ny sakafo omena ny zaza dia tokony ho atao masaka tsara ary hohanina mafana. Dia rehefa mametraka ny sakafo isika, sarao ny toeran'ny hanina manta sy ny hanina masaka. Dia rano madio avy nampangotrahana trano sotroina ary tehirizo amin'ny fitoerana madio sy misarona tsara ny rano madio. Arovy amin'ny lalitra sy ny loto ny sakafo. Dia raha tsy maintsy ho tehiriziny ireny sakafo ireny dia atao anaty fitaovana madio sy misarona tsara. Dia toy izany ihany koa ny fako, aza tsipitsipihany rehetra eny, fa manamboara manokana daba anankiray misarona tsara atao fanariana fako isan'andro mba tsy hanitona ny lalitra izay tena mamindra aretina isan-karazany tokoa. Ary ny toerana, izany hoe ny lakozia na ny toerana izay karakarana ny sakafo dia ataovy madio tsara. Averina indray izany fa mba hisoroana ny aretina, ny areti-pivalanana, indrindraindrindra ny resantsika, sasana amin'ny rano madio sy savony ny lovia, ny vilany ary ny fitaovana rehetra ampiasaina ao an-dakozia. Sasana amin'ny rano madio sy savony ihany koa ny tanana rehefa hamahana zaza isika. Mialohan'ny hanomezana sakafo azy izany dia sasao madio ny tanana. Mialohan'ny karakarana sakafo dia sasao madio amin'ny rano sy savony ny tanana. Mialohan'ny hanomezana nono ny zaza dia sasao madio amin'ny rano sy savony ny tanana. Ary rehefa avy any amin'ny toeram-pivoahana, isaky ny avy mivalan-drano ianao na avy mangery dia sasao amin'ny rano madio sy savony ny tanana. Toy izany ihany koa ny sakafo manta, sasao amin'ny rano voadio. Dia atao masaka tsara ny sakafo ary hohanina mafana. Aza atambatra ny toerana hipetrahan'ny sakafo manta sy ny hanina masaka, satria mety hifamindra ny ray efa masaka, efa voadio, ny hanina manta mety mbola tsy ho voadio, dia mety hifamindra raha sanatria ka misy mikroba na otrika aretina mipetraka amin'ilay sakafo. Rano madio avy nampangotrahana trano ihany koa sotroina ary tehirizina ao anatin'ny fitoerana madio sy misarona tsara iny rano voadio iny. Aza tiany ihany koa ny mitahiry ny sakafo rehetra ao anatin'ny fitaovana madio sy misarona tsara dia arovana amin'ny loto sy ny lalitra ny sakafo, satria ny lalitra ny tena mpitondra aretina aingana ty aingana. Toy izany ihany koa ny vovoka izay entin'ny rivotra raha mipetaka amin'ny sakafo ka misy mikroba dia hitondra aretina ho antsika izany. Ataovy anaty daba-pako na atokany amin'ny toerana manokana ny fako dia saromy tsara isan'andro san'andro fa aza ririna fahatany eny rehetra eny mba tsy hanintona ny lalitra izany izay tena mamindra aretina isan-karazany tokoa. Hitanao fa tsotra ary azo ampiarina tsara ny fisoroana ny areti-pivalanana. Dia tsy inona izany fa ny fitandrona ny fahadiovana amin'ny sakafo izay hohanina sy ny tanana ary ny fitaovana izay karakarana izany. Angatsy hivarotra ry zisy a! Mety ho taratara vao misokatra ny tsena fa ny valana be mary anahy dia lasa nitondra azy any amin'ny dokotera zisy. Za aloha no mikarakara eto. Ornestoro a! Nahoana ny tsy ho tratry ny areti-pivalanana ny zazakely? Jereto tananao avy nanapika saribô, zara raha misasa fa mbola mainty be. Dia jereo indray fa zara raha voasasa ny anana dia tadiavinao arotsaka ao anaty vilany.
le volany mba madio ihany fa le antsy sy ny fitetehana anana mahaloto hitangorona ny lalitra. Mbola maika anie ary Celestine. Tsy aleo ve misoroka toy izay mitsabo ny areti-pivalana nahazo amin'izao loto izao e. Sasao amin'ny rano madio sy savony na lavenina ny tanana, toy izany koa ny vilia, ny vilany, ny zinga sy ny sisa. Avy eo fafao dia saromy tsara tsy hipetahany vovoka sy ny lalitra indray e. Sasao tsara amin'ny rano madio ny sakafo vao andrahoana, toy izany koa ny voankazo sy ny legioma. Tsotra anie izany fa mila fahazarana fotsiny. Ny kamo ihany ho any sahirana. Aleo fa averiko diovina daholo reo ry Celestine. Ry mpianakavy, sasao tsara amin'ny rano madio sy savony na lavenina ny tanana, ny fitaovana ampiasainao an-dakozia. Sasao tsara ny sakafo vao andrahoina na hanina manta. Ataovy madio lalandava ny toerana hikarakarana sakafo. Zaro ny fianakaviana hanao izany dia ho voaro amin'ny aretina maro, indrindra ny areti-pivalanana. Hoy ny fitenenana hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Noho izany ndeha hisoroka ny areti-pivalanana sy ny otrika aretina isan-karazany izay ahazo vokatry ny loto isika. Ataovy madio tsara mandrakariva ary diovy tsy ho tratry ny loto ny sakafo hohanina, ny rano sotroina sy ampiasaina hanadiovana ny sakafo ary ny fitaovana rehetra tsy hankanavaka ao an-dakozia ao, dia ny toerana izay karakarana ny sakafo ihany koa, tsy hoe ny faritra ambony, ny latabatra sy ny fitaovana ihany no atao madio, fa ny lakozia manontolo izany dia tokony adio avokoa. Dia mahazotoa ary manao fampiarana fa mahafinaritra neny madio e. Dia ho hitanao fa ho voasoroka ny areti-pivalanana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fahendrena avy any ambony madio aloha. Dia hatreto koa ny fandaharana ara-pahasalamana natolotry fanjaniaina ho anao teto, niaraka tamin'ny Sam ny sahana ny lafin'ny teknika. Ho tahian'Andriamanitra daholo tsika. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Atolotra anao ny harahaba sy ny firarian-tsombo izao fanarahana ny fandarana irahantsika izao. Ny oloha hevitra androany dia ny hoe azo antoka ny fandresena. Manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra raha eo no ny tompotsy nomenao anay tratrizao fotoana sarobidy izao. Tonga ny fotoana ianaranay ny teninao koa dia mitena tompo fa voninkaino izahay ary ny indraindrindra mitoery isam-baravarana ianao ka amasino sy azavaon'ny fahazavanao ny tokantrano rehetra. Naran'i Jesosy. Amen. Ny lohevitrandoany araka nambara teo dia ny hoe azo antoka ny fandresena. Fotoana tena mahabe olana izao. Fotoana ihany koa izay mahabe adi-tsaina izao vaninandro iainantsika izao. Vokany dia maro ny tanondrika, maro no toa tsy manan-kantenaina, verhevitra ka indro miraviravin-tanana. Manontany tena ny hoe aiza ny hitana vahaolana, aiza no hianteherana ary aiza no ahitana lalana andresena ny zavatsarotra. Malohan'izany indrindra dia manana ambara amintsika ny soratra masina. Sao mantsy ny voalaza amin'ny Samoela voalohany toko fa 4:10 Samoela voalohany toko fa 4:10 mikasika ny tantara izay nitranga teo amin'ny zanak'Israely. Zao ny voalaza amin'ny 9 izay nambarantsika teo. Ary hoy Jonatana tamin'ny Zatovy ny mpitondra ny fiadiny, andeha isika ankany amin'ireo miaramila tsy mifora ireo, angamba ombantsika Jehova fa tsy misy mahasakana an' Jehova tsy hamonjy. Teny feny fanantenana
ary feno fankahirezany zany nambara izany fa ina moa ny zava-misy na ny olana tamin'izay fotoana izay tojo zavatsarotra ny zanak'Israely satria tena niatra tamin'ny mihitsy azo rambaina hoe niatra manaina mihitsy aza ny zavatra nitranga satria ady no atreny ary fanindrina mafy zay tsy azo iodivirana raha mijery ny Samoela voalohany toko 7:10 isika andiny 7:10 Samoela voalohany toko 7:10 dia nanana olana goavana ny zanak'Israely satria nivoaka nanao antoko 3 ny mpandrava avy amin'ny tobon'ny Filistina. Ny toko iray nisotra nakany amin'ny lalan'ny Ofra, ny iray nakany amin'ny lalan'ny Beti-Horona ary ny iray kosa nizotra any amin'ny lalana amin'ny faritany manatrika ny lohasan'ny Zebolona. Raha alaina sary dia ny hoe fahirano no nitranga teto. Antoko 3 matanjaka indrindra dia ny tobon'ny Filistina izany. Ary ny zanak'Israely teo afovoany tsy manana fahafahana anavotraina intsony. Ankoatran'izany intsony hoe fahirano nitranga izany dia tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina ihany koa nisan'ireto miaramila ireto ary tena loza mitatao ho an'ny vahoaka ny Israely. Zavatra mitranga nefa dia izao, vitsy anisy izy ireo. Vitsy anisy na Israely eny sady tsy manana fitaovana entina miady ihany koa. Fa raha mijery ny voalaza ny bokin'ny Samoela voalohany toko 7:10 isika andiny 2:20 dia voalaza fa Saoly mpanjaka sy i Davida irery ihany ny voalaza fa manana sabatra sy lefina vy. Efa betsaka ny fahavalo tahaka ny fasika. Betsaka ireo izay miaramila ifanandrina amin'ny tena ary nanao fahirano. Kanefa ny fitaovana ampelatany ihany koa dia kely sy vitsy. Nambara teo dia Saoly mpanjaka sy ny mpiara-miasa aminy ihany no manana sabatra vita amin'ny vy. Zavatra misy mantsy dia izao. Ireo Filistina no nifehy ny fanaovana vy, zany hoe fanaovana fitaovam-piadiana vita amin'ny vy. Hanika raha misy firenena mila fanampinany amin'izay dia manantona amin'ny zareo. Kanefa fahavalon'ny Israely ny Filistina teto. Mazava ho azy zany fa tsisy vahaolana ahafahana mama izay olana ara-pitaovana izay. Betsaka ny miaramila, kely ny fitaovana, vitsy ny Israely, tena loza mitatao izany. Ary vokany dia nahatsiaro fadiranovana tanteraka ireto vahoaka n'Andriamanitra ireto. Izay tsy manana afa-tsy tanam-polo, tsy manana afa-tsy fitaovam-piadiana zara raha misy dia hazo sy vato ny ampelantanana. Inona moa ny vitan'izany hazo sy vato zany? Mihoatra amin'ny lefina sy ireo fitaovana sarobidy sy tena azo antoka nanan'ny Filistina. To milaza manao hoe inona moa ny mihoatra ny amarony miaramila ny fahavalo Israely kely sy bitika ireto? Ketraka ny Israely. Ny ravoravo-tanana mihitsy aza. Zavatra mahafinaritra dia izao. Vaolana tokana dia nametraka ny fiainana, nanankina tanteraka ny fiainana ho amin'Andriamanitra ilay tokana azo antenaina. Ary teo indrindra no namaly ny anso Andriamanitra. Ripeny malala. Mety isedry zavatra taka izany sika amin'ny fiainantsika andavanandro. To mahery ny fahavalo, to matanjaka ny mpifanandrina, ary tsika to tsy manan-kalahatra manoloana izay manenjika atsika. Vaolana tokana dia ny hoe Andriamanitra tsy mandao. Mahafinaritra dia izao tonga ny vahaolana. Zao ny voalaza amin'ny Samoela voalohany toko 7:20 andiny 4 tapany 2 dia teny filamatra izay nitazomin'ny reto zanak'Israely reto ny hoe tsy misy mahasakana an' Jehova, tsy hamonjy na maro na vitsy. Tsy miankina amin'ny fahamarona ny famonjen'i Jehova. Tsy miankina amin'ny fitaovana ny famonjen'i Jehova. Tsy miankina amin'ny hery ny famonjen'i Jehova. Fa nambara teo dia ny hoe afaka mamonjy amin'ny fomba rehetra Andriamanitra. Koa dia napetraka tamin'Andriamanitra ny olana. Fa ny zavatra mahafinaritra eto dia ny hoe vonina iroso ny zanak'Israely. Na eo ny tsy fampiny fitaovana,
na io ny fahavitsiana rehefa nitoko tamin'Andriamanitra izy ireo dia vonina iroso ho amin'ny fifanandrinana. Manana antoka, manana toky, manana azy anteherana dia ilay tsy mba resy mihitsy amin'ity zavatra rehetra manoloana antsika. Mba tianao koa ve androany ny mba hiantoraka amin'Andriamanitra? Tianao koa ve nametraka ny olona rehetra amin'ilay tsy mba resy ary tsy mba mandalo olana sy mandalo fisedrana izay mahakivy? Dia Andriamanitra izany. Andeha ametraka antoka fandresena amin'ilay Andriamanitra akaiky. Mahafinaritra ny fanambaran'ny bokin'ny Romana 9:1-3 dia misy antso ho antsika ary indrindra tao manontany ny hoe inona ny mbola mampisalasala antsika tsy ananton'Andriamanitra. Dia zao ny voalaza amin'ny 9:3 amin'ny Romana 9:5. Inona ary no lazaintsika ny amin'ny zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohitra antsika? Ripeny malala, momba anao Andriamanitra, eo akaikinao Andriamanitra, ary te hiresaka aminao izy ny hoe inona no olana eo aminao. Tao manontany ianao izy hoe misy mahatotra va ianao raha miandany amiko? Manasanao Andriamanitra miteny io ity. Ametraka ny zavatsarotra rehetra aminy. Olana manao ahoana, zavatsarotra goavana manao ahoana, fa Andriamanitra eo akaiky. Dia tsika hitondra izany amin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Saotra tompony ny tomposoa manokana ny menao anay fa manana antoka fandresena izay amin'ny teny io ity, dia indrindra ireo mpiaino izao fandarana izao. Tompo, pitsio ny sofin'izy ireo ilaza fa tsy misy mahasakana anao tsy hamonjy azy ireo, na morana amin'ny sarotra, na amin'ny zavatsarotra, na amin'ny zavatra nifanohitra amin'izay. Tompo, engane, menao fandresena ny mpiaino izao fandarana izao. Menao antoka izy ireo fa tsisy atohitra azy ireo ny fahavalony satria eo alohany ianao. Ko dia engane androso anantona anao amin'ny fahasahiana izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotranao naraka ny fandaharana ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrianjafy Silvestre dia miraso antsika rehetra. AWR, boîte postale 700, Antananarivo, Reykjavik.
izay rehetra atao indro apetrako an-tananao fa isan'andro vaovao ny fipisiny asoavanao eny leraiko isan'andro mianaranao riray hiposakilay masoandro de fiainanao mandrakiza izay rehetra atao indro apetrako an-tananao fa isan'andro vaovao ny fipisiny asoavanao eny leraiko isan'andro mianaranao riray hiposakilay masoandro de fiainanao mandrakiza Jesús misaotre Jesús hita famotre antuka tsara hoay antuka tsara hoay fonde iai Jesús misaotre Jesús hita famotre antuka tsara hoay antuka tsara hoay fonde iai antuka tsara hoay antuka tsara hoay fonde mahazofa endrena mahazofa alalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy mahahitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina isika izao tokoa no toam-pianakavy nosarahan'elan'elatany kanefa na nosarahan'elan'elatany aza sika dia izahay tompona ndraiky ny fandarana fanabeazana sy anompiainoa dia tsy avela ny onja-peo Tsiona arak'izany dia miarabanao mirary soa ary maniry ny ahitanao soa ao anatin'izao fandaran'izao miarabanao namana Rila dia manantitra ny araba efa nentinao teo namana Joelanto Armisa miarabanao mpiaino namana izay tsy mafo izao onja-peo izao hoe mirary anao mba ho ambinin-drary sy andaira-tsodrano any ianao mirary ihany koa ny aretanao hatramin'ny farany ny fandaharana mialohan'ny anolorana anao ny loha hevitra vaovao anio dia angatahany anao namana Joelanto Armisa mba hanatanteraka vavaka ho an'ny mpiaino antsika indray rainay eo izay any an-danitra mamasinina ny eny anaranao misaotranao izahay fa mbola norakofanao fahasoavana ka indro velona tsy nodivovoka namenaky ny tany fa velona trapamonjena mifona aminao izahay Jehovah rainay tsy to noho ny fahotana izay vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao ka nataonay izany mamindrafo aminay ianao ka ilay raha sosarobidin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ane mba hanadio anay tanteraka ka ho vita fihavanana aminao izahay mitaia mandrakariva ny ray aman-dreny rehetra mba hanana fahendrena sy fahaizana ahaizany manabe sy mitaizany zanany ny zanany ihany koa mba ho zanaka pakato sy ho zanaka manoro ray aman-dreny mba ho fianakaviana anjaka ny fifankatiavana sy ny fifanajana mandrakarivany izany tokatrano izany dia apetraka feno eo ampelantananao Jesosy eo ny fiainanay sy ny andro sisa mbola omenao anay
mihaino ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny anaran'ilay mpanavitra nay dia Jesosy Kristy. Amen. Misaotranao namana Joelanto Armisa tamin'ny vavaka izay no tanterahanao teo, fa inona indray ary no masaka atolotritsika ho an'ny mpiaino antsika an'io. Anio sika dia iresaka mikasika ny fankafizatena na estime de soi ozy izy ny teny frantsay. Ny fankafizatena izay azo amarinina, izany hoe amarininao izy hoe manana zany fankafizatena zany ve ianao sa tsy manana. Izy io dia arakarak'izay fomba mampietsika sy toetra asehoanao ety ivelany no ahafahana manamarina azy. Fa izao mialohan'ny idirantsika amin'izany hoe fantaneny hoe manamarina ny fankafizateny zany dia iresaka mikasika amin'ny psikolojia aloha isika, satria mifototra amin'izany psikolojia zany avokoa na ny ataontsika na ny asantsika na ny fifandraisantsika aman'olona na manarila. Raha ny teny izay nakana ny atao hoe psikolojia araky ny fanadihadiana izay natao dia avy amin'ny teny grika roa no natambatra ilay izy. Dia misy ilay hoe psyché izay midika hoe âme na fanahy na ihany koa saina na toetsaina na toetra. Dia ny tapany faharoa dia misy an'ilay hoe logos na étude amin'ny teny frantsay na fandratovana na fianarana na fandalinana sy fandinihana. Raha lalinina zany le izy dia fandratovana sy fianarana mikasika ny saina, zay ny atao hoe psikolojia. Ao ihany koa raha jerena le teny dia fandratovana lay hoe fanahy na fianarana amin'ny fanahy, fandalinana amin'ny fanahy, fandalinana ny toetsaina. Dia ilay fanahy zay any anaty any, ka na any anaty any aza ilay fanahy na manarila any anaty any ihany koa ny saina dia misy fetraikany amin'ny toetra zay miseho eto ivelany zany toejavatra izany. Isika malagasy dia manana ilay fitenenana malaza hoe ny fanahy mahaolona. Dia io fanahy mahaolona io no mandrafitra ny toetra ny olona anankiray. Io zany no mandrafitra ny comportement amin'ny teny frantsay na ny karaktera na ny conduite amin'ny teny frantsay ny olona anankiray, zany hoe ny toetra, ny fihetsika, ny fiseho ny olona anankiray zany dia io no mandrafitra azy. Io fanahy any anaty io mandrafitra ny toetoetra, mandrafitra ny toetsaina, ny fitondratena. Dia io fanahy mahaolo io no mandrafitra ilay maizay amin'ny olona anankiray zay efa nresantsika matetika teto zany na manarila. Ya. De ilay maizay izay mampiavaka anao amin'ny olona rehetra dia ilay toetra maneho ny fananana ravitsaina sy mahatompona andraikitra ny olona ray fa tsy tompo-toerana fotsiny. Ary ny tompona andraikitra dia tsy tafandromandry amin'ny tsy fihetezany zavatra iray fa avy hatrany dia mandray andraikitra mba hisian'ny firindrana ara-piarahamonina. Ary koa manana ny fatokisatena zany ny olona anankiray, mahatonga le olona zany ho tia mifandray amin'olona sy mahita ny lafin-javatra tsara mandrakariva eo amin'ny fiainana izany zavatra izany. Izany rehetra zany no namanarila no mitarika ilay fanontaniana hoe iza marina moa zany zaho na ianao io. Mahafantatra ny tenako ve aho, mahafantatra ny tenanao ve ianao, anananao ve, ananako ve reo toetra voalaza rehetra teo ambonin'ireo. Fantaro aloha zany ny tenanao hoe iza marina ianao momba ny tenanao, fantarinao daholo zany rehetrarehetra zany. Dia aoka ianao manana an'le fomba fandinihan-tena, lay introspection izy ny teny frantsay. Arak'izany mila fandinihan-tena ianao, afantaranao tsara ny tenanao, afantaranao tsara ny toetranao, ny toetsainao, afantaranao tsara ny fanahinao. Ohatra raha amin'ny fandinihan-tena zay ataonao dia hita hoe tsara fanahy ianao ve sa ratsy fanahy ianao, tsara toetra sa ratsy toetra. Ya, ahoana moa zany ny fomba ahafahana manana an'io sy ivoahan'io fandinihan-tena io namana Joelanto Armisa? Ny fomba ahitana sy ivoahan'io toetsain'ny olona io zany dia amin'ny alalan'ilay atao hoe psikolojia sosial na ny fifandraisana
ara-toetra sy ara-toetsaina amin'ny olona izay manodidina anao ka miankina amin'ny fananana na tsy fananana ny psikolojia sosialy io no ivoan'ny toetra ny olona anankiray izany hoe io zany no manefo ny toetra io no mandrafitra ny toetsain'ny olona tsirairay avy io toetra io anefa matetika ao anatin'ny tsy fahatserovatena zany no miselo izy na ao anatin'ny atao hoe fiainana tsy tamaso any anaty any le toetra fa misy fetraikiny ity ivelany efa lazaintsika teo izany izany hoe tsy afaka ny teny ianao hoe andehanao psikolojia sosialy fa tonga ho azy zany io zavatra io ao anatin'ny tsy fahatserovatena ianao mahita an'izay amin'ny alalan'ny fifandraisanao aman'olona de mivoaka eo zany ny toetranao de io fivoahan'ny toetra io na fivoahan'ny toetsaina na ilay fanahy maolo io no mitarika anao ankafiny tenanao na tsy ankafiny tenanao de miainga amin'ireo toetoetra nasehanao reo zany no ametrahanao fanontaniana hoe izaho ve mihevitra ny tenako ny tenako ve azo tiavina sy azo ankafizina moa makasitraka ny tenako ve zany fanontaniana ilaina mipetraka avokoa zany hoe rehefa mifantoka amin'ny tenanao ianao zany dia misy hery manova ny tenanao ao anatinao rehefa fantatrao fa ratsy toetra anao dia manova ny toetranao ho tsaratsara kokoa raha iresaka isika zany mikasika an'izay le atao hoe estime de soi na ny fankafizatena izy io de tsy inona fa ny hasina sy ny lanja omena ny tena zany io la ilazantsika hoe le fanahy maolona araka le fa lazaintsika teo de le fanahy maolona io matetika no fantatry ny olona ety ivelany de io no mahatonga ny olona hiteny hoe olona manam-panahy iny olona ray iny na hoe olona matahotra an'Andriamanitra iny olona ray iny na koa hoe olona ratsy toetra sy tsy matahotra an'Andriamanitra iny olona iny ny fantaniana manetitika namana joely de zao hoe azo fantarina ve zany ny olona makafy ny tenany na koa hoe ahoana no afantarana fa makafy ny tenany ny olona iray azo atao tsara namana rela ny mamantatra sy mamaritra ny olona makafia sy tsy makafy ny tenany azo fantarina amin'ny toetra na ny fihetsika izay atao ety ivelany izany olona makafy na tsy makafy ny tenany zany ijery arytsika voalohany indrindra hoe faritatsika hoe inona moa zany ny olona makafy ny tenany zany de ijeryntsika hoe mitoetrany voalohany mora aminy ny mandray andraikitra olona mora mandray andraikitra zany izy naiza toerana zay anomezana andraikitra na misy andraikitra zay tsy nitolorana azy akory azy dia mora aminy ny mandray izay andraikitra zay faharoa mora amin'ny olona makafy ny tenany ny mifandray am-po amin'ny olona anankiray zany hoe olony fifandraisana zany izy tsy miolon'olona fa tena mifandray aman'olona olona mahatsiaro ny tenany ho manandanja le olona anankiray zany fa efatra olona mahatoky tena fahadimy olona atokisan'ny olona ametrahan'ny olona fitokisana na ametrahan'ny olona andraikitra goavana ny olona makafy ny tenany fa enina de olona matoky ny fahaiza manaony na ny fahaizany tsy be fanahina tsy tonga ao an-tsain'ny olona le manana fankafizatena mihitsy le hoe saode fa hita famindrany io hita amin'ny fietsiny hita amin'ny fanatanterahany asany zany io toetra fananana ny fankafizatena io fahafito de olona mangataka fanampiana amin'ny olona hafa ary manaiky izany fanampiana zany izy manaiky zany izy ny tsy fahaizany nefa tsy mahatsiaro ny tenany ho ambany zany hoe fanampiana amin'ny fanatanterahana ny zavatra atao zany fa tsy hoe fanampiana rabolako fanampiana amin'ny zavatra atao zany hoe manaiky zany ilay olona fa misy zavatra tsy hainy dia mangataka fanampiana aminao izy ohatra zany hoe tsy haiko namana rila ny milalao ty solo saina ity fa mba atoroy dia atoronao am'izany zavatra zany fa za tsy mahatsiaro tena hoe ho ambany mihitsy fa tsy haiko le izy de ilaiko ny fanampiana avy aminao manaraka fahavalo olona feno fanantenana ary mahatsiaro ny tenany ho matanjaka be heritsaina be heripo tena hoe ao anatin'ilay heripo tsy misy zavatra haihina mihitsy zany
tsy matahotra amin'ny fihetsem-pony zany hoe ny olona matahotra amin'ny fihetsem-pony ndraindray de hoe mety ampitomany azy ao zany zavatra zany na ohatrohatra zany hoe le fihetsem-ponao zany tsy tokony atahoranao fa tokony sedrainao aza ny fihetsem-pony ary fahafolo raha tojy fahasahiranana ny olona anankiray le manana ny fankafizantena dia ho raisiny tony zava-misy eo amin'ny fiainany izany fahasahiranana zany fa tsy eritrereto mihitsy hoe misy mamandrika na misy mampisavy na misy ohatr' zany a de raisina ho zava-misy eo amin'ny fiainana ny fahasahiranana. Ya onoana manajoely azo fantarina sy azo faritana toy izany koa ve zany a ny olona tsy mankafy ny tenany. Mazava loatra fa azo fantarina sy azo faritana to ilay nataontsika teo aloha ny olona tsy mankafy ny tenany de tansaintsika mpiaino zany ilay toetra ny olona tsy mankafy ny tenany. Voalohany a olona anaty onja mandrakariva zany a ny olona tsy mankafy ny tenany tsy milamitsaina mitebiteby lava misy raritsaina mandrakariva zay ny voalohany. Dia faharoa vokatray matetika kivy amin'ny fiainana ny olona tsy mankafy ny tenany. Fahatelo olona manafoana ny tenany zany ny olona zay tratran'izay. Fa efatra miandry zavatra tsy mety sy tsy manjary mandrakariva eo amin'ny fiainana io le hoe finoana rahanasa rehefa inonao fa misy zavatra tsy ety eo aminao de tonga aminao azy a lay izy ya. Fahadimy a dia olona mitokatokana ary arakaraky ny tokatokanany no hankalan'ny olona azy. Rehefa mitokatokana ianao de sarotra amin'ny olona zany ny anatonanao. Olona sarotra ifandraisana vokatra zany olona mikombona sarotra antonona mikombona ohatra ny oronatsy jarentsika tsara fa rehefa miorona eny amin'ny jorotrano tsy azo ampiasaina na manarila fa rehefa velarinao ny oronatsy azo isakafoanana azo atoriana azo anahazambary sy ny sisa ya. Fahafito ny fihetsem-po ny tena mibahana any anatin'ny olona tsy mankafy ny tenany de ny tahotra sy ny fanahina zay zany fihetsem-po be deabe ao tahotra ny opotika tahotra ny aran-javatra ratsy tahotra ny hita fa ratsy ary manao zay hankelezana ny tenany satria tsy mankafy ny tenany izy. Fahavalo tsy samandray andraikitra no ny tahotra zany vokatra ny tsy fankafizantena avokoa namana lehilahy. Fa sivy a tsy samandamina ny olana zay menjady aminy. Fahafolo tsa mamaky resaka voalohany sarokenatra raha vao hoe ndany ianao miresaka voalohany de tsa ny olona tsy mankafy ny tenany satria tsy manana le tanjaka anaty izy tsa mampiasa ny heriny manafina ny arena anaty zany rehetrarehetra zany. Ary faharoambe folo de olona mety hamony tena mihitsy a izany olona izany. Ary ny tena zava-doza rehefa tsy mankafy ny tenany ny olona anankiray a de lasa manaonao foana lasa manohatra olona. Ohatra hoe nahititsika ao amin'ny baiboly de nisy olona nanohitra ny mpitarika anankiray dia Arona sy Miriam zany nanohitra Mosesy tsy nakafy ny tenany dia nitoetra tao anaty onja mandrakariva farany lasa boka. Raha azoko tsara zany namanajoelanto armisa de anjaran'ny olona tsirairay avy a ny mikolokolo ny bien-être na ny fahatsarana ao aminy saingy miankina ny fahaizany fanerasera ara-tsosialy amin'ny olona hafa. Ny faharoa de anjaranao zany a ny mampivoatra na mampandroso ny fampivoarana ny image de soi na ny estime de soi anao na ny kisary momba ny tena ihany koa zany sy ny fankafizana ny tena ao aminao. Zay ratsorina de misy ako ny goavana eo amin'ny fiarahamonina sy izay olona mifanerasera aminao rehetra. Antenena fa nitondra soanao ny fiarana tato anatin'izao fandarana fanabiazana zao tapitra moa ny fotoana fahatsika miresadresaka namanajoelanto armisa rary ny loatra raha ametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrayntsika raha sitrapon'Andriamanitra antenaina fa mbola hitoya izao loha hevitra zao amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. Veloma tompoko.
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ny mahakasika ny fahafatesan'i Mosesy no jerentsika amin'ity anio ity. Miaraka aminao hatrany mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tansoa. Manasanao mba haritra fotoana vitsimoja. Tena tsy navelan'Andriamanitra ahita ny tany Kanana tokoa Mosesy. Noho ny fihetsika tsy voahevitra nasehony, izay no heveritsika fa kely kanefa tena goavana teo anatren'Andriamanitra. Mivokatry ny hatezerana dia nanao zavatra tsy voahevitra izy. Namoaka teny sy fihetsika izay nahatonga didi-pitsarana enjana ho azy. Dia fihetsika mamofady teo anatrehan'ny olona tokony nanomezana modely amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra sy ny finoana azy, ary ho fanomezam-boninahitra azy eo anatrehan'ny olona izay tarihany. Mampieritreritra izany ary lesona ho antsika rehetra mihitsy. Indrisy avy lavitra tokoa Mosesy. Nandihy zavatra sarotra marobe, niaritra zavatra sarotra marobe, no ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny fitiavany zanak'Israely. Kanefa izao dia tsy ahita ny fahatanteran'ilay teny fikasana natao tamin'ny Abrahama taonjato maro tany aloha izy hoe ny taranakao no meko ty tany ity. Izay mantsy le teny fampanantenana na ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama taonjato maro talohan'izao. Ary voarakitra ao amin'ny Genesis 12:7 zany. Genesis 12:7. Andeha ary hovakitsika ny fomba nahafatesan'i Mosesy sy ny nandevenana azy ao amin'ny Deutéronomie 4:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Deutéronomie 4:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Dia niakatra niala tao Arbota Moaba Mosesy ka nakany atendrombohitra Nebo ao atampony Pisga izay tandrifin'ny Jeriko. Ary nasehon'i Jehovah azy ny tany Gileada rehetra hatrany Dana sy Naftaly rehetra sy ny tanin'ny Efraima sy Manase sy ny tanin'ny Joda rehetra hatramin'ny ranomasinandrefana, ary ny tany atsimo sy ny ao amin'ny lohasahan'i Jeriko tanàna Berofia hatrany Zoara. Dia hoy Jehovah taminy: io no tany izay nianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe omeko ny taranakao izy. Nataoko mahita azy ny masonao, nefa tsy ho tafita ho tongeny ianao. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehovah. Ary naleviny tao Andoasa tao amin'ny tany Moaba tandrifin'ny Bet-peora izy, ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandrak'androany. Efa 20 taona Mosesy vao maty, ary tsy pahina ny masony na ny hena ny heriny. Ary ny zanak'Israely nisaonan'i Mosesy 30 andro tao Arbota Moaba, dia tapitra ny andro fitomanina ny saonana ny Mosesy. Ary Josoa zanaky Nona dia feno ny fanahy paindrena fa efa nametrahan'i Mosesy tanana izy, dia niaino azy ny zanak'Israely ka nanao arak'izay nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny Israely tahaka ny Mosesy, izay fantatry Jehovah ny fanatrika. Inona no nitranga tamin'i Mosesy eto? Ary inona no ambaran'Andriamanitra taminy, izay mampiseho fa olona manokana tokoa izy? Na dia navela ho faty, tsy navela hiditra tamin'ilay Kanana tetỳ an-tany aza. Izao ny vakitsika ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila 2:7. Teo anatrehan'izany tany tsara izay navelan'Andriamanitra ho tazan'ny Mosesy lavitra izany, no namerenany tao an-tsainy ireo fahasairanana sy fahorinana andalo teo amin'ny fiainany,
nanomboka tamin'ny fotoana izay nandava ny voninahitry ny lapa sy ny fanantenana ny seza fiandrianana hatrany amin'ny nanakambana ny fiainany tamin'ny firenena ny fodian'Andriamanitra. Tsaroany ireo taona maro ny laniny tany amin'ny efitra Midianina, ny andrasan'ny ondro ny jetro sy ny anjely ny seho tao amin'ny roimemy ny rehitra afo, ary ny antson'Andriamanitra nandidy azy handeha hanafaka ny zanak'Israely. Toa hitandray ireo fahagagana lehibe nataony avy indrindra amonjenany olony, tadidy ny fanampiana tsy tapaka sy ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nandritran'ireo taona nandehanany sy taona ny kominy tany anefitra. Dia noeritreretiny fa tamin'ireo marobe izay niala tany Egipta dia olon-dehibe romonja no hany ho tafiditra any amin'ny tany nampanantenaina. Tsaroantsika fa Josoasy Kaleba izay. Ny fiheverany an'ireny no nahatonga ny Mosesy hanontany tena ratahiny ka lasa zava-poana fotsiny ny fiainany feno fitsapana sy fandavatena. Mety handalo an'izany koa isika indray andro, kanefa nytoy ny tantara dia ny eo amintsika fa fitiavan'Andriamanitra. Malina ny voambara ao amin'ny Deutéronome 4:3-4. Deutéronome 4:3-4 manao hoe: io no tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe homeko ny taranaka ao izy. Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny teny nomeny, tsy manova ny teny fikasan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ny taona maro ny fandimby. Ary mario fa mitovy tanteraka amin'izay efa nolazain'ny tompo ombielombeny tamin'ireo patriarka sy ny taranany zany teny zany, mikasika ny hanomezana azy ireo io tany io izay mbola naveriny tamin'ny Mosesy indray. Nataoko mahita azy ny masonao izy, nefa tsy ho tafita ho tonga any ianao. Zany hitantsika tao amin'ny Deutéronome 4:3-4. Teo amin'ny toerana nijoroan'i Mosesy io dia tsy nisy fomba velively mihitsy mety ho nahitany tamin'ny maso tsotra tamin'ny fijery maha-olombelona ireo toe-javatra rehetra nasehon'ny tompo azy ireo, izay ny tany sainy mazava tsara, satria mitadasika tena goavana le izy. Nanomboka teo Moaba hatrany Dana sy Naftaly, tena ngeza izany, fa fahitana manokana no nomen'Andriamanitra azy teo. Tsy momba ny tany ihany fa ny amin'izay hoendriny koa aorianany ahazony izy ireo an'izany. Zany no sary nasehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Raha mifisainana maha-olombelona mpanota dia tahaka ny mandatsa manao izay aketraka ny Mosesy mihitsy. Angamba mety ho tahaka an'izao nandresantsika ny tenin'ny tompo tamin'ny Mosesy hoe raha nakatoa araka ny tokony ho izy ianao dia mety ho tonga teo ihany, na teny mitovitovy amin'izany. Tsy zany velively anefa no niseho fa nasehon'Andriamanitra ny Mosesy, fa nateo aza ny fahadisoany rehetra dia tsy hivadika amin'ny teny fikasan'ny fanekeny izay nomeny ny tompo, izay efa nataony tamin'ny razany sy tamin'ny Israely taloha. Tokony hampaherentsika izany. Ho hitantsika fa ny tsara lavitra azy no efa noman'ny tompo ho an'ity mpanompony nahatoky kanefa feno tsy fahatanterana ity. Mampalahelo ny tantaran'i Mosesy kanefa misy hery lehibe koa homen'Andriamanitra ao anatin'izany. Tsy nijanona teo akory ny tantaran'i Mosesy fa iarahantsika mijery eto ny toyny amin'ny manaraka. Fa mangataka anao mba tsy handiso fotoana, manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feo
feo fanantenana org.